Voatendro sekretera mpanantanteraka ny AVCOI na ny fivondronan'ireo tanan-dehibe sy commune aty amin'ny faritry ny Ranomasina Indiana, Ramatoa Lalaina Razafindrazaka, izay sekretera jeneraly teo anivon'ny commune Antanandehibe Antsirabe teo aloha. Nahazo ny tsodrano avy amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Lalora Valomanana izy tamin'izany rehetra izany. Tamin'ny alalan'ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna Julien André Morazata izay mitondra ny fanazavana ny tsara ho fantatra. Mafaly aloha izy satria Madame Lalaina tokoa zany no voatendro secrétaire exécutive ny AVCOI ary ny Saint-Denis ny asa. Tombontso manokana zany satria Madame le maire no présidente ny AVCOI ary ny IMF mihitsy no nanao ny critère nahatonga azo secrétaire exécutif. Izy koa manam-pahaizana mikasika an'izay raha ny asany efa nataony zany satria efa secrétaire général AMGVM izy efa niasa tamin'ny région de France teto ihany koa izy nisolo-tenany teto secrétaire général commune urbaine Antsirabe fa be dia be ny zavatra efa nataony dia zay no nahatonga azy ho voasivana amin'ny procédure internationale zany ho lasa secrétaire exécutif ny AVCOI. Tombontso manokana zany efa atsika satria tadio tsara fa tsy afaka milon'olona mihitsy ny commune urbaine Antananarivo anatin'le tsy fahampiana tsy maintsy mivelatra amin'ny firenena hafa zany tsika na ny commune hafa dia manana azy tsika manamora kokoa an'izay fifandraisan'izay ary Madame le maire moa atoato présidente anao tournée amin'ireo firenena anatin'ny Océan Indien reo zany dia tsy maintsy izy ny anamafy sy anamora an'izay fandehanan'izay.